Fifaliana ho anay indray no mandroso tokantranonao amin'ny alalan'ny fandarana meteo manolotra ny araba toko lahy sy toko vavy. Araka ny sarin'ny zana-bolana dia misava miandalana ilay andian-drahona izay hitantsika teto amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny. Izany hoe hiaina tsikelikely ny orana malefaka na dia mbola mangatsikara ny andro. Araka izany dia toy izao manaraka izao ny toetr'andro no tombatombanana ho amin'ny rapitso faha-efatra ny volana Jona 2024. Anorana malefaka amin'ny faritra Diana sy Sava Analanjorofo. Somary aka endrika tandrifin-drahona izany atỳ amin'ny faritra Vadivavy Atsimo Atsinanana. Tahaka izay koa faritry Melaky sy Menabe iny. Hifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa Fahoriana ny fisavany Andianjavona Voamaraina, ny amin'ny faritra Vakinakaratra Amoromania, Hotomatsiatra ary mipakatra amin'ny faritra Anosy sy Androiny. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitoy ny orana malefaka amin'ny faritra Sava sy Marotsetra. Aka endrika tandrifin-drahona hatrany izany any Atsinanana Vadivavy ary ny faritra Atsimo Atsinanana Andrahoana na Andrahoana vitsy kosa ny amin'ny faritra Sisa. Ny maripana no tombatombanana ao amin'ny rapitso dia somary nisy fiakaran-kely indrindra ny aty amin'ny faritry ny Avoatany ary indrindrandrindra ihany koa amin'ny rapitso maraina 10 hatramin'ny 14 degré Celsius zany aty amin'ny faritry ny Avoatany. Ny amorontsiraka Atsinanana sy Andrefana dia manodidina ny 12 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny maripana voatombatomana ambony-drindra dia 13 degré Celsius any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ho anareo any avaratra any 30 degré Celsius ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana manodidina ny 14 na 15 degré Celsius. Ho andreo tanan-dehibe vitsivitsy ivelan'ny nosy indray dia toy izao manaraka izao no tsara fantatra. Anorana tandrifin-drahona ho amin'ny rapitso any Milan sy Paris ary Johannesburg any. Somary raha kotroka kosa izany ny faritry Nairobi sy Bangkok. Ho andreo nosy raha vavy manodidina ny Gasikara indray dia anorana tandrifin-drahona avokoa amin'ny rapitso ary mety mafimafy ny rivotra ny amin'ny faritry Seychelles sy Comores ary Saint-Denis any. Ny amin'ny faritry Port-Louis no ahitana tsara ny andro izany hoe fandimby ny rahona sy masoandro. Ho amin'ny rapitso maraina dia hiposaka amin'ny 9 sy 20 minitra ny masoandro ary hilentika amin'ny 5 sy 15 minitra. Dia mirary soanao hatrany izay ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma toka.